Fifanana sekoly alao maro samihafa no nentin'ny sekoly Mihotsy ao Faraindra Ambohitra Manjaka nanamarian'izy ireo ny andron'ny sekoly nanomboka ny alarobia lasa teo. Ny akon'izay. Nanatanteraka hetsika sy kilalao mba ho fampialana voly ny ankizy mpianatra ao aminy ny sekoly tsy miankina Mihotsy eny Faraindra Ambohitra Manjaka eny. Telo andro no naharetan'izany hetsika izany ary hita fa tena ny fahaleavandra tanteraka ny mpianatra tao amin'ity sekoly ity. Misy arak'izany ireo kilalao fanitsaran-tsaina maro isan-karazany izay notanterana teo anivon'ity sekoly Mihotsy ity, toy ny fifananana teo amin'ireo samy mpianatra, toy ny question pour un champion, ny dihy sy ny hira, ka dia notoloran'ny talentin-tsekoly fanomezana ireo izay mendrika indrindra ary na ireo izay tsy nandray anjara ihany koa azy dia nahazo fanomezana sahaza azy ireo. Araky ny nambarandramatoa Ary Manantsoa, talentin'ny sekoly Mihotsy ao Faraindra Ambohitra Manjaka, dia miezaka manome fampianarana mahafapo ny mpianatra ao amin'ny sekoly na dia amin'ny toerana lavitry ny tanàn-dehibe aza no misy azy. Klasy misy eto amin'ity collège privé Mihotsy ity zany tompoko dia ny préscolaire zany anankiroa, moyenne section sy ny grande section. Ny primaire manomboka 11e ka hatramin'ny 7e, ny secondaire 6e ka hatramin'ny 3e. Nanomboka tamin'ny 2007 zany ny orina ny sekoly dia hatramin'ny 2010 zany dia 100%, fa nanomboka teo amin'ny 2011 2012 dia latsaka kely satria nisy ankizy somary handicap kely zany tao dia nefa moa tsy maintsy raisina ihany izy dia zay tsy na 100% anay intsony. Tokony misy ezaka indray zany tanterana dia amin'izao fiatriana ny année scolaire 2012-2013 zao dia manao ezaka kely zany ny renforcement na français zany. Tsy mena mita amin'ireo sekoly rehetra arak'izany sekoly Mihotsy ary porofon'izany ireo vokam-panadinana izay saika 100 hatrany. Mariana moa fa 770 ireo ankizy mandrato fianarana ao amin'ity sekoly ity izay misy mpanabe 17 miandraikitra azy ireo.